Jehovah no mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro. Aleloia. Iaraka hivavaka isika, rainay izy eny an-danitro, dera hajary voninahitra ny ho anao rery ihany. Nahary ny lanitra sy ny tany ianao, nanolo-pamonjenanay ihany koa, ka tsaronay amin'ity andro sabata ity. Koa masino izahay, taio, tahaka ny fanaonao amin'izao andro masina izao, ary raha iakohaka sy hanome voninahitra anao izahay, dia mba ho ekeny amin'ny seza fiandriananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay mivavaka, miaraka amin'ny fangatahana ny famelana ny elokay. Amen. Amin'ity sabata ity dia endrika miramirana, endrika falifaly no iarabanantsika rehetra tratry ny sabata. Hitondra fiadanana manokana ao antsika rehetra ny izao sabata izao. Ary ny sabata ihany koa dia fotoana mety indrindra ahafahantsika mankalaza sy midera an'Andriamanitra, ankoatra ny vavaka sy ny fianona ny teniny, koa dia manasa antsika rehetra andao iaraka horedontsika ny hira fa 3:30 saotra atolotra anao ry raiko, ataontsika marisitrisika eo am-pitsanganana.
raha mbola eo am-pitsanganana isika dia raiso ny baibolinao ao amin'ny Isaia toko 7 ka ny andininy 8. Isaia toko 7 ny andininy 8 ary ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 10 ny andininy 10 tapany 2. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ireo andininy voatondro ireo. Isaia toko 7 ka ny andininy 8. Aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Jaona toko 10 andininy 10 tapany 2. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Ivavaka isika misaotra arainay tsara sy masina indray izay ny an-danitro noho ny fotoam-pitahiana izay omenao anay tsiraray avy ka nahafahanay ny aino ny vakiteny avy eo amin'ny teninao androany. Maniry izay mba ho voavela eloka, maniry izay mba hahita fifaliana, ary maniry izay mba hanatsoaka lesona sarobidy avy amin'ireo andininy izay nofantenana ireo rehefa hanazava izany ny mpanomponao. Aoka ny fanahinao masina no ivon'izao fivoriana izao ka hitondra fitombona sy fahalalana ao anay izany ary hitondra anay ho amin'ny fanapahan-kevitra ihany koa. Mino sy mantoko izay fa eto ianao mitondra ny fitahiana rehetra izay nomaninao amin'izao sabata izao ho an'ny sambatan'olona, ho anay rehetra, ka dia ho feno fiadanam-po izahay ary atsiaro ho voavela eloka. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony isika, koa omena fotoana fo isika fa atsika manomana izay fanatitra omentsika ho an'i Jehovah izay. Manasantsika rehetra hiaraka hanao vavaka mangina ny amin'ny izao fanolorana ny fanatitra izao sy ny fanolorantsika ny tenantsika ihany koa. Amen. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra dehibe mikasika ny hoe manao an'Andriamanitra ho lohalarana eo amin'ny fiainana isika amin'ny ity fiarahantsika anio ity. Anio dia mikasika ny fanandramana ny ainan'i James sy Ellen White no arahantsika amin'izao fotoana ny fanentanana ny fanatitra sy ny ampahafolony izao. Mbola tanora izy ireo dia efa nanao ny ezaka rehetra, nanolo-tena ho an'Andriamanitra, nanapa-kevitra amin'izany fanolorany tena izany. Nosandainy tamin'ny zavatra rehetra nananany izany fanapahan-kevitra izany, kanefa tsikivy izy ireo. Niasa tamin'ny maha-mpitandrina James White tamin'ny taona 3 amby 730 nanao ny ezaka
ary dia nikely nafatratra izy tamin'izany asany izany tsy ny sarasala tamin'ny fizarana tamin'ny olona rehetra fa ho avy ny tompo tamin'ny taona 450 kanefa dia nisy ny fahatsopanatenana tsy nankivy azy ireo izany. Raha Ellen White indray no asitsika teny dia tamin'ny mbola fatandroany tamin'ny fahazazany mihitsy azy dia nisy ny olana ara-pahasalamana nahazo azy kanefa dia niroso tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra izany Ellen White izany. Taty aoriana dia nivady izy ireo ary nitoy ny fanolokatena ho an'Andriamanitra. Maro ny fiaikana natsangana ny trano fanotana gazety teo ihany koa ny fanotam-printy izay nivoatra teo aoriana ary dia lasa université izay fanta-daza maneran-tany amin'izao fotoana izao. Na dia nisy ary izany ezaka maro izany dia teo ihany koa ny fisedrana ny finoan'izy ireo tsy kiva izy na izany azy nanao an'Andriamanitra ho lohalarana hatrany. Tamin'ny fandiniana tantara sy ny fanarahana ny zava-nisy no nahafantarana fa namoy ny zanany anankiroa izy mivady tao anatin'izany fotoana izany kanefa niroso hatrany tamin'ny fanarahana ny tompo izay le hoe manao lohalarana an'Andriamanitra. Ry havana, Jesosy ihany koa dia nahafo ny zavatra rehetra ho antsika. Natolony ny aingy ary dia nanetry tena hatramin'ny fahafatesana izy. Azonao atao ihany koa ny manolotra ny zavatra rehetra, manolotra ny fonao ho an'ny tompo amin'ity fotoana ny sabata ity. Raha hanolotra ny fanatra sy ny ampafolony isika, toe-tsaina manahoana no amaonao, toe-tsaina feno fanoloran-tena ary koa fanatretena tanteraka ka hanao an'Andriamanitra ho lohalarana amin'izao fotoana izao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra araina io ankehitr'izay dia vilom-pisaorana anao satria lehibe ny fitiavanao. Nanome ohatra tokoa ianao teo amin'ny tantaran'ireo olona maro izay efa nanao anao lohalarana, isan'izany James sy Ellen White. Tantara tsara no napetrany ho anay aty aoriana. Ary ohatra lehibe indrindra ianao Jesosy izay nanolotra ny ainao ho faty ho anay, mba ho famonjena ho anay. Mamelany elokay. Ary ankehitr'izay dia tonga eto hanolo tena ihany koa anao, raiso ny fandroakantenanay ary ny fanatra sy ny ampafolony izay atolotra an'io dia mba ho ankasitrahanao izany ka vitabe ny asanao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Iroso amin'ny fanatazana ny fanatra sy ny ampafolony isika ao anatin'ny fanarahantsika fiokira ihany koa. Ny hira fafito sy roanjato no andeha ho ritomontsika ho fanolorana ny fanatra sy ny ampafolony. Uang
amen. Faly miarabantsika rehetra indray rakizy amin'ity an'ity tonga eo amin'ny fotoanana tokana ho an'ny ankizy rehetra isika dia ny andraisana fampahirezana ho anareo izany. Mialohan'izay nefa dia andehantsika hanao ilay hira anankiray tena isan'ny mahafinaritra antsika, oramamy. Izay ny ninira izay veriko fa niarany eo mopeo sika tsiraray avy antany amin'ny toerana nanaovantsika an'izao fotoam-pivavahana izao fa andeloantsika hiaraka hivavaka fohy milohan'ny hidirantsika ao amin'ny toriteny. Ray tsara izay any an-danitro, misotranao izay satria mbola nomenao fotoana ahafahana miaraka amin'ireto ankizy ireto, mandray ny teny avy aminao, mandray ny taridalana avy aminao, tsy diso anjara amin'ny fampahirezana ihany koa. Irinay ianao mba hanatrika ny fotoana atao eto, ko mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tantara anankiray isan'ny mahaliana dia mahaliana no entina hisariana ny saintsika rakizy ato anatin'izao fampahirezana izao. Eto mpanomboana dia fantaniana no apetrako. Iza ny mahafantatra n'ity renim-pianakaviana anankiray ity. Ny anarany dia antsoina hoe Dolores Aveiro. Iza tsara hoe rakizy? Dolores Aveiro. Misy mahafantatra an'izay vehivavy izay ve? Raha misy mahafantatra dia omena fanomezana. Tsisy nahafantatra. Ary ity anaran'ity anankiray ity indray arany Cristiano Ronaldo. Izay kosa angamba be mpahafantatra. Tsy iza rakizy ilay anarana voalohany tononoko teo fa renin'ity lehilahy anankiray izay be mpahafantatra loatra ity. Dolores Aveiro iato no anarany. Ary manana tantara miavaka izy io satria asa raha fantatrareo fa i Dolores Aveiro dia tsy mba nanana faniriana ny teraka ny Cristiano Ronaldo. Ahoana ary izany io nareo? Izay mihitsy satria renim-pianakaviana sahirana izy io. Ary efa nananjanaka telo izy tamin'izany fotoana izany, tamin'ny nahabevoaka azy any Cristiano Ronaldo. Dia hoy izy tamin'izay fotoana izay hoe za tsy teraka tsony, sahirana be izay, mahantra, tsy manam-bola. Dia nieritreritra izy hoe andeha ho any amin'ny dokotera. Kanefa rakizy nahafinaritra, tsy mba niarany ombon-kevitra amin'ny dokotera. Fa ho ny dokotera hoe tazomina ny zazakely. Ary soa ihany rakizy. Fa no tazomina ny zazakely satria taty aoriana dia niteraka an'ilay antsointsika hoe Ballon d'Or i Dolores Aveiro. Ary tao anatin'izay fotoana izay, fantatry Cristiano Ronaldo ny tantara, fantany tsara mihitsy hoe tsy mba zazany iriny izy. Kanefa nanana fifaliana izy satria izy no afaka namonjy ny fianakaviany, izy no afaka nanolotra ny tsara indrindra ho an'ny ankohona keliny. Hoy Dolores tamin'izay fotoana izay hoe raha vao 30 taona monja hozy izy dia fa
nananjanaka anankitelo ary tamin'izay fotoan'izay ozy izy raha nyteny tamiko ny dokotera hoe tazomy ny zazakely dia tsy mbola nanaiky ny saiko fa nanao izay fomba rehetra afaka n'io zazakely io tato amin'ny kiboko kanefa dia foanatreo izany nofinofiko izany ary dia rehefa taty aoriana nitomany foana rehefa miresaka amin'ny Cristiano Ronaldo ny amin'izany faniriana tato anatiko izany kanefa nafinaritra dia ozy Cristiano Ronaldo tamiko hoe neny aza mitomany fa nolotra anao izay zavatra rehetra mbola tsy nanananao hatramin'izay ary ny voalohany amin'izany dia ny fitiavana sy ny fanadinoko ny zavatra nirianao tamiko fony ambola tao akibo izay raka izy ny amin'ny tantaran'ny Cristiano Ronaldo tantara marina izany kanefa azontsika rehetra izy tomana lesona satria izy na dia ataontsika hoe olo malaza ary izy na dia ataontsika hoe niarana izany atao hoe tsy fitiavana saika eo fanikiliana sy famonoana izany mihitsy azy dia tsy mba nanana alahelo tamin'ny reniny fa raha tsika zao nitratra ny toe-javatra ohatran'izany na mahafantatra ohatran'izany sanatria dia maninona iny fa milonjolonjo tsika mipotsamolotra be tsika ary raha vao misy fihetsika kely tsy mety ataoneny ao an-trano dia maninona iny fa mitamberina ao anatin'ny saitsika ilay zavatra tsy nety teo amin'ny fiainantsika kanefa ny tenin'Andriamanitra androany izay hitantsika tao amin'ny Isaia 7:20 ny andininy 9:20 dia nilaza tamintsika manao hoe aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha mety be dia be ny zavatra tsy mety nampiary ny hafa teo amin'ny fiainantsika mety io ray tam-po mety io ray aman-dreny mety io mpiara-mianatra mpiara-milalao dia indraindray tsika voasarika hanao andolo-po kanefa tahaka neny Cristiano Ronaldo raka izy dia te hampirisika antsika hoe io tenin'Andriamanitra io raisina manao hoe aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha ary tokony indrindra ihany koa isika aya mela heloka tahaka azy ihany ny faniriako amin'ity anio ity dia tsy handalo fotsiny ny toroteny sy ny lesona izay nomena ny ankizy tamin'ny androany fa mba ho raisitsika fanohitra eo amin'ny fiainantsika ka hanana toetra tsara sy hatsara-pana avokoa ny ankizy rehetra mbola hiaraka hivavaka isika Jesosy zokinay misaotranao zahay ny amin'izany tantara izany izay nentinay nisy tomana lesona tato anatin'ny fampahirezana ho an'ny ankizy entiko tompo mety misy ireo ankizy madinika izay hiarany tsy rariny ary malahelo izy ireny maratra ny fony mitanondrika indraindray kanefa tompo aza velanao andalo fotsiny amin'ny fiainanay ny teny izay nisotomina tao amin'ny Isaia 3:15 fa aoka ianao no ampatsiahanay mandrakariva fa ny lasanay rehetra dia fenao no mandray atanana an'izany ka tsy misy tokony ho tsarovanay fa feno fifaliana ny ankizy tsirairay avy ampitoerao anatin'izy ireo ny fiadanam-po ary aoka tompo mba hay anadino lasa ratsy n'izy ireo tsirairay avy dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany amen. dia mitoetra ny fandaram-potoanantsika amin'izao fanompoam-pivavahana ny sabata izao nahazo anjara ny ankizy ary mbola azo anjara isika rehetra tsy hakanavaka rehefa avy eo fa mba hahafahantsika manohy ny fankalazana n'Andriamanitra dia asaintsika ny antoko-pira anolotra hira ho antsika rehetra.
ale miarabantsika amin'izao andro sabata izao ny fiadanana sy ny fahasoavan'ny tompo ane eo amintsika tsiraray avy. Asa raha tsapanao fa tena tsara ny tompo, tsara ny tompo, tsy homaly ihany a, tsy anio, tsy rapitso ihany fa mandrakizay, tsara ny tompo. Ka raha hiteny aho hoe tsara ny tompo dia an'izao antoka fa hamaly ianao any amin'ny toerana rehetra izay ahitanao izao fandarana izao ka anao hoe mandrakizay, tsara ny tompo, zay indrindra, mandrakizay, mahafinaritra tsara ny tompo. Nanome antsika teny fikasana izany tompo Andriamanitra izany, ary ny ianao aza indraindray naraisinao an-tsoratra mihitsy, nataonao tsy anjery, maniry fatratra ianao atateraka n'izany teny fikasana tianao indrindra izany eo amin'ny fiainanao. Mahafinaritra satria rehefa takiditsika amin'ny tompo izany teny fikasana izany dia eo am-bavany mandrakariva ny eny amin'ny fanatanterahana azy. Anisan'ny teny fikasana tena mahafinaritra dia mahafinaritra izay voalaza atao anatin'ny Baiboly, ny voasoratra ao amin'ny Jaona 10 ary ny 10 ka ny tapany faharoa no andeha rahantsika mamaky. Jaona 10 tapany faharoa. Izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Rehefa hoe fiainana no resana dia ranga ny sofin'ny olona satria marobe ny teo ela velona. Raha misy mba maharitra eto amin'ity tany ity dia 70 na 80 taona, misy mahatratra 90 taona nefa ny sasany, eny 100 taona aza. Famindrapon'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany, fa saingy izao mbola kely ihany no ilazana an'izany. Ny teny fikasana omen'ny tompo eto dia hoe fiainana be dia be, tsy voaisa izany hoe be dia be izany. Dia ho ianao hoe ahoana ary no hatateraka an'izany teny fikasana izany eo amin'ny fiainako? Misy indraindray tsy mba miandry tantana. Ka izay indrindra ny lohatenin'ny toritentsika ho aminy anio hoe miandry tantana. Mialohan'ny hidirantsika amin'izany anefa dia manasanao ary hiaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Faniriana lalina ty anatinay ary etaeta ny handreny teninao. Koa mety izy ianao araka ny haben'indra fonao mba hiteny aminay ka lehilahy sy vehivavy hitombo amin'ny finoana izahay. Mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Miandry tantana. Angamba tsy vitsy amintsika nefa nitenen'ny ray aman-dreny hoe miandrasa tantana. Efa eo ambony latabatra ny sakafo izay mampitelin-drora, hoineny hoe miandrasa tantana. Kanefa misy indraindray tsy miandry tantana, tonga dia raha mahita n'ilay mofo baolina matsiro eo ambony latabatra, tonga dia anankiray any dia tsy hita. Tsy hitaneny tamin'ny indray mandeha iny fa sao dia ohatran'ity zatovovavy kely ity, izy isaky ny anaovany neny sakafo dia tsy maharitra foana, fa raha ohatra ka manao gâteau, kitikitihany kely izay ilay crème dia ataony any am-bava. Tsy mahandry tantana. Indray andro anefa dia anniversaire-ny soa, dia napetraka tamin'ny toerana somary avoavo kely izay ilay gâteau, efa nitsiriritra fatratra isoa. Fiteny mandrora ry izao, tsy ary nitsony fa lasa izy ndeha hikasika an'ilay gâteau, saingy indrisy voadona ilay toerana misy azy nitaraboka tamin'ny tany. Inona izany hoy neny? Tongony eny nijery, ianao kay tsy miandry tantana. Zao tsy hinana ny gâteau tsony isika, fa rofona ireo dia alifany an-jordira. Izany le hoe
tsy miandry tantana fa andeha isika aka ohatra ao anatin'ny baiboly momba ny olona izay tsy miandry tantana eo anatrehan'ny teny fikasana izay meny tompo Andriamanitra izay tena tsara dia tsara ampiariny eo amin'ny fiainany. Ohatra teo amin'ny Abrahama, lazaina ity Abrahama ity fa hanana taranaka maro tsy hita isa ary nytenenina tamin'izany fa tahaka ny fasika iny amin'ny ranomasina ny isany. Izao anefa ny antombo taona ihany sara vadiny tsy mbola tonga ihany ilay taranaka. Tonga ny hevitra tao amin'ity rem-pianakaviana hoe tohatra ny tsahajazany izy azany fa maninona mora atateraka ny teny fikasan'Andriamanitra mba alaina vady hiagary hoy Abrahama, hiagara-mpanompo ve? Eny avelako ianao dana fa dio izy angalana taranaka. Zahay le hoe tsy miandry tantana, tsy sitrapon'Andriamanitra velively zany fa taranaka avy amin'ny Sara no nitenenin'Andriamanitra, niteraka fikorontanana tao anatin'ny tokantrano, ny tsy fahandrasana tantana nataon'izy mivady. Ohatra iray hafa koa no andeha ho resana amintsika, mbola tantaran'ireo patriarika ihany no entina aminao. Tsy iza akory izany fa ny tantara teo amin'ny Isaka sy Rebeka. Hiteraka kambana ry zareo araky ny famonaniana efa men'ny Tompo, dia ny zandriny no hotopoin'ny zokiny. Izay zavatra tsy fahita firy raha eo amin'ny soratra masina no resahana. Saingy izao tsy mba naharitra ela i Rebeka, nano hevitra any Jakoba izy mba hangalatra ny fizokiana sy ny tsodrano avy amin'ny Isaka ray, fikorontanana vokatrizay. Tsy izay ihany no ohatra momba ny tsy fahaizana miandry tantana, fa mbola misy koa ny amin'ny lehilahy anankiray natsoina hoe Jodasy. Tena nanana finoanan'i Jesosy zany Jodasy zany fa oka ianao hitandrina, saingy izao tsy mba nisy nahaka ny anarana hoe Jodasy aloha ny olona taty aoriana. Sa misy anarana Jodasy any? Ivingivin-doha ianao fa tsisy. Marina izany fa i Jodasy mba hatateraka ny hoe fanjakana izay tantanin'i Kristy, dia navadiny tamin'ny vola 30 Jesosy. Io ve tsy hetsika raha vao ohatra ka tamin'ny olona tena ampiasa Andriamanitra azy izy, dia tonga eto avy hatrany ny fanjakana ary izao no pitahiry vola, ministry ny vola, kanjo indrisy ry havana. Tsy tanteraka le izy. Inona sisa nataon'i Jodasy? Nanato tena izy, tsy miandry tantana. Rehefa miresaka fiainana isika dia tahaka ny lalana izany. Ianao efa nandeha lavitra, fa ny lalana misy lalana mahitsy, dia misy lalana miolika, misy lalana miakatra, ary misy lalana mitina, misy lalana mikitaotaona, misy lalana malama. Hoarina amin'izany ry havana ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ka rehefa eny am-pandehanana isika dia mety hitarano. Dia tsaronao tsara angamba, ahoana ny teny fikasana ny men'ny Tompo Andriamanitra momba an'izany? Ao amin'ny Isaia 7:7, efa nanokatra an'izay baiboly izay ianao teo dia mbola iangaviana nokatra an'izay voasoratra. Isaia 7:7, izao no voalaza eo amin'ny 1:1. Hainao tsy anjery hoy izy hoe, fa ankehitriny ry Jakobo
izao ny teny Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ianao, eto ilay izy. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, ary raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may. Zany no tanteran'ny Tompoandriamanitra amintsika rehefa mandeha amin'ity fiainana ity isika. Rehefa mitany rano isika, ombantsika izy. Mitany ony isika, tsy hanafitra antsika izany ony zany. Ary raha mandeha mamaky ny afo isika dia tsy ho may. Teny ambara amintsika zany dia zao hoe, zany ny teny fikasana omen'i Jehova, saingy mila miandry tantana isika. Mila miandry tantana isika, mila miandry an'i Jehova isika. Ary io no andininy anisany ovakitsika farany mba ho eritreretintsika tsara ny amin'izany hoe fanambaran'i Jehova Andriamanitra izany. Isaia 40 ary ny andininy 130. Hoy nivaky ny teny amin'ny anarany Jesosy Kristy: fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa, elatra ny miakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Hoy isika hoe lavitra ny lalana, raha fiainana no asiantsika teny, satria noharitsika amin'ny lalana ny fiainana dia hoy isika hoe misy lalana mahitsy. Mety tianao ngamba ny lalana mahitsy, fa saingy izao misy fiolana indray. Dia somary sorena ianao efa ahoana koa ary ty fiolanana ity. Indrisy fa tonga eo amin'ny fiakarana miteza indray ianao, efa somary reraka ianao ampiakarana amin'izany fiakarana izany. Ny atsemboana mipatrapatraka, misefosefo-fatratra, dia miandry ianao hoe rovina indray vao izy fidinana. Tonga indray ilay fidinana, dia mandeha amin'ilay fidinana ianao, ohatra ny azonao erinisa, ny hainao hoe midina fidinana indray ianao, dia mamaky lohasa sy ny sisa. Indraindray nefa tonga amin'ny lalana malama ianao dia solafaka, ka indro fa mianjera. Soa fa teo ilay Tompoandriamanitra, hoy izy hoe potraka impito ny marina kanefa tafarina ihany, ary na dia lavo azy izy tsy dia mikarapoka loatra. Zany ny teny fikasana omen'ny Tompoandriamanitra atsika tsiraray avy amin'izao lalana izao. Hoy izy hoe andeha izy kanefa tsy ho reraka, ary eo alohany dia hoe hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Dia hoy izahay hoe ahiandry tantana any ianao eo amin'ny fiainanao, ka sady tsy ho reraka ianao no tsy ho sasatra. Ombantsika rehetra ny Tompoandriamanitra. Amen. Andeha hiaraka hira indray isika. Hira fa 1:30 sy 10 aza mangina. Aza mangina o mifoaza efa kaikile Jesu mirasaina ifampiraza fa efa kaikile Jesu aza varina na beaina efa kaikile Jesu aza sudrina maimaina fa efa kaikile Jesu omi umanayana itenaziza kahasangatureni masu fa indro ni panjakana
maso indro ny mpanjakana omiomana ianao itena aziza omiomana ianao itena aziza ka asangatoreny maso fa indro ny mpanjakana ka asangato avony maso indro ny mpanjakana omiomana ianao itena aziza omafaiana reny tompo miandry ny olona zavaboary miara-misento miara-misento e avy fangana leriana omafaiana reny tompo miandry ny olona zavaboary miara-misento miara-misento e avy fangana leriana. dia raha laza rivonahitra ny ho anao ry tompo mpanjakanay misaotranao izay no ny teny izay menao anay misaotranao no ny amin'ny teny fikasana ampio izay mba ay hiandra ny fitantananao eo amin'ny fiainanay dia ho tanteraka aminay tokoa ilay teny fikasana hoe anomeanay fiainana be dehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay mivavaka amen.